Anne-Gibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Ultranao ny fampalalam-baovao. Telo hektara mahery amin'izao fotoana ireo tanimbary toditry ny rika avy amin'ny fanamboarana ny lalana tafiditra anatin'ny tetikasa Tanamasoandro ao anatin'ny Fokotany Soavina commune Imerintsiatosika. Ahina hitombo ny fampitehan'ny fambolena manodidin'izay raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Mamono ny seha-piariana lavanilina sy ireo olona netsy mivelona amin'izay ny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana hoy ireo mpandraharaha androany. Mahery ny 10 taona ny vokatra tsy misy mpividy amin'izao fotoana ka takiana izy ireo hatrany fanalalahana ny tsena. Teboka maro no angatahany banky isan'ny tokony fifambidiniana amin'ny banky foibe Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny taux de facilité de prêt marginal na ny tanjana-bola tokony aloha amin'ny banky raha miroso amin'ny findramam-bola eo anivon'ny BFM izy ireo anatin'ny fanatanterahana ny asa. Mirongatra ny tsy fandriam-palema no Toliara, mpandraharaha iray nola sibatra ny fanafiana ampitapiadiana tany an-toerana ny maraina teo, tokony tamin'ny valora. Voasambotra indray tamin'ireo olona telana havanana loza rehefa natolotra ny manam-pahefana. Anivelany nitrangana horohorontany mahery vaika tamin'ny Mardrefy, fito faingovalo tao atsimony Turkia sy Syria ho maly alina. Anjato ndreo namony ainy raha narivo ndreo naratra mafy. Araka ny tatitra navoaka ny manam-pahefana tao an-toerana. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tongolasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny ity aliny alatsinainy fahaenina ny volana febroary taona 2023 ity aterina ny araba ary manasanao ihany koa anjony fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia makasika ny tetikasa Tanamasoandro no ndeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity mahery ny 3 hektara amin'izao fotoana ireo tanimbary. Toditry ny rika avy amin'ny fanamboarana ny lalana tafiditra anatin'ny tetikasa Tanamasoandro ao anatin'ny Fokotany Soavina commune Imerintsiatosika ahina hitombo ny fampitehany fambolena manodidina ireo lalana natao terasement ireo raha tsy misy ny fandraisana fepetra araka nambaran'ireo tantsaha amin'ireo Fokotany enina voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro any an-toerana. Abraham Randriamana. Le lalana zany zao rahantsika milala fa ty ambony ty le lalana ary hatramin'ty le hitantsika ohatrany hoe rifadrivatra ty zany zao nisy tany daholo iny. De rehefa hoe vita le plan le lalana nataondry zareo de namelona an'ty canal be ty izy mba hoe hierovana raha sanatry zany misy rika hoe mivoana vany. Le lalandrika nataony nefa nijereny zany tsy haiko hoe teknisianina tena mahay ve le olona nametraka le plan hoe io zany le lalana vita tamin'iny première vague nataony iny. De mba nametraka an'ty canal be ty eo an'ny 2 kilometatra sa ataoko hoe 1 kilometatra eo miainga avy amin'ny laingona aloha sa manao ohatr'izao iny. De nieritreretiny zany raha misy rika matanjaka de mba hifatratra amin'iny le vodina sisina arabe tamin'ty le tazo hitantsika ty. Nefa lizy tsy nazaka liziko zao hitantsika iny zany ny canal mban'ny teknisianiny iny. Lizy efa lala tokana be ataon'le ampion'le arabe andaniny sy andaniny avato de lasa lala tokana midina ty. Mahazaka ombo mihitsy lizy rehefa taraky ariva any ianao. Miatraiky mivantana amin'ireo fambolena manodidina ny tetikasa Tanamasoandro eny amin'ny commune Imerintsiatosika ankehitriny ny rika avy amin'ny fanamboarana ny lalana anatin'ny tetikasa. Toditry ny tany ireo tanimbary sy ireo voly ary ireo loharano toy ny eto amin'ny Fokotany Soavina. Anisany efa tena lasibatra zao reto tambary manakaiky antsika reto. Ty fary ty zay efa nidradradradraina teo amason'le efa fantatry le ministera tompon'andraikitra momba ny tetikasa raha hoe io tokony savaina ampelona fa tsy vitana fokon'olona tsony misavana io na pinta amin'ty taona ty zao ny resaka tainatsanga de io ngamba rahantsika mahita io fahampitehany io. Raha olona mbola matsiaro ozy izy ianao indrindra fa aminao Andriamatoa filoham-pirenena raha mbola matsapy ianao fa hoe mihinana amin'ny telo lavary ray sotro na de ataoko hoe ray sotro raha ny ampy anao fa nentatsa
de na de hoe raha idia raha nitototra marary aminy zany. Zao tambary zao efa voaketsa zao mahazo anazy io ve na de ratsy pelona 3 andro ngamba tsy mahasokatra an'izao tsony fa de dradradradraina manerana ny Afrika fa hoe Madagasikara voalohany amin'ny resaka hoe fikarakarana fanjarian-tsakafo anisany mpitarika zany filoham-pirenena. Nefa raha ny zavatra misy aty aminay zao famitihana ny zavatra miditra anambavan'ny olona fa tsy hoe fanjarian-tsakafo tsony no takina amin'izao. Aina itony fampitihan'ireo tanimbary raha tsy misy ny fandraisana fapetra araka ny nambaran'ireo tatsaha. Zao vary miakatra amindreo raha isa taona zany farafahakeliny atao hoe any amin'ny 7 taona mahery ary ka raha io raha ohatra zao hoe raha mbola tsy fantatra le fandehan'le toetrandro raha ohatra hoe mbola betsaka le orana nefa ny orana konkoa ilaina tantsaha fa tonga de tsisy hitatsony reo vary efa mba maitsomaitso kely mba hoe mahavelombolo kely sisa tsy tototry reo. Fa raha ohatra hoe mbola misy le oram-be amin'izao de tsy antenaina tsony na ireo efa maitso efa hoe mba mahavelombolo reo ara tompoko. Ty zao dobotrondro fipin'ny olona trondro hatramin'izay tototry ny atsanga zany izy zao de ohatrany hatramin'ny tambary any ambony any de ohatran'izao zao ny tala minjira amin'ny atsanga fotsiny. Voakasiky ny reka avy amin'ny lalina avokoa ny ankamaroan'ireo fokotany enina anatin'ny tetikasa Tanamasoandro raha ny fanazavana. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo mponina saingy tsy misy valina hatreto manoloana ity toetra raha ity. Tany maromaro eo Moraranonoro, eo ny Fonenana, aty Soavina aty Ambobololona, iny avaratra Ambotsara-telo satria nisy terrassement zay nataon'ny fanjakana angatao. De zay terrassement zay satria bozaka ny teo amboniny toerana reboisement koa ny teo de voatrongo daholo reny rehetrarehetra reny rehefa voatrongo reny nidina any ambany any daholo ilay reka mitondra an'le tany. Fomba fahitako anazy izay nge ny ilaina rehefa manao tetikasa goavana ianao tokony atao tsara aloha ny étude d'impact environnemental hoe manahoana ny fiantraikan'izy ity ara tontolo iainana ara-tsosialy koa zay resaka fambolena sy ara-ekonomika koa zay mo ve tena nisy zay de ampy tsara ve le zavatra terrassement natao nefa rehefa avy eo nentin'ny ndrika indray mpandeha tsy haiko mety manahoana ny perte ny fanjakana anatin'izay amin'ny resaka volam-bahoaka sy ny sisa de nefa tsy de tena hita hoe inona no misongadina ao anatin'izay resaka terrassement zay. Manao ansoaviny amin'ny fijerena vahaolana ho azy ireo araka izany ireo tatsaha ao amin'ny komina Imeritsy Atosika iaran'ny fahavoazana noho ny fisian'ny tetikasa Tanamasoandro. Fantaniana mipetraka ho an'ireo mpanara-baovao ankehitriny hoe nisy ve ny fanaovana ny étude d'impact environnemental na ny fanadihadiana ara-tontolo iainana mialona ny mboana ny tetikasa Tanamasoandro. Fa mamono ny seha-piariana lavanilina sy ireo olona netsy mivelona anatin'izay ny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao. Oram-pandraharaha tamin'ity androan'ity mahery ny 10 taona ny vokatra tsy misy mpividy ka takiana izy ireo ny fanalalahana ny tsena na ato anatin'ny foezaka ihany aza no hanaovana an'izany ahafahan'ireo tantsaha eny fotony mampandeha ny fiainana andavanandro. Onona saina. Mito ny fahasairanan'ireo mpandraharaha sy ireo mpamboly lavanilina eny fotony noho ny tsy famalian'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo. Tsy misy mandray ny vokatra antaon'ny maro. Raha ohatra ka natambotra zao hoe ny commande madinidinika mety ho azon'ny olona efa mahatratra agny amin'ny hoe 10 tonnes mahery ny commande tokony ho lasa nefa tsy lasa satria tsy nahazo ny fahazoan-dalana mahondra i agrément io zany. Zany hoe eran'ny Madagasikara agnatin'ny fahasahiranana lalina ny vahoaka misehitra agnatin'ny lavanilina. Ny ray aman-dreny mampiana janaka efa tsy mahavita intsony mampiana janaka ny ekôlazin-jaza efa tsy voaloha ny mpianatra mianatra ty amin'ny anjerimanontolo voatery miverina agny an-tanàgna satria tsy voalohany ny efa-trano tsisy ny vatsy ary ny zava-misy koa sagnatriaviny tsy harary ny ao agnatin'ny tokantrano satria raha marary ny vola hividianana fanafody dia efa tsy misy, efa tsy tenenana agnatin'izany ny olona voendaka satria tsy naloha volany pontry. Vahaolana rosin'ireo mpandraharaha ny fanalalana ny fanondranana mba ahafahana mampiodina ny toekarena. Hatreto zany io agrément zany nanjary hoe lafo vidy, nanjary hoe zavatra inaccessible zany, nanjary hoe zavatra efa hafa mihitsy zany fa tsy hoe le fahazoan-dalana nametrahana izy tamin'ny voalohany zany amin'ny resaka lavanilina. Zany fa ny tegna vahaolana zany fahalalahana tanteraka ny fahondramana lavanilina io ary mba fangatanay zany hoe vonjy maika le izy mba halalaka
ary tsy amin'ny vidiny hoe $250 zany fa ny mpandara avy any ivelany tsy masa io prix $250 io zay ny sakana amin'ny sehatra la vanille io ary esoroagny prix faible io satria io ny sakana fa miakatra ho azy io sehatra la vanille io vidiny la vanille io rehefa misokatra io efa tsy resaka tsony zany ny tadiavinay fa fanapahan-kevitra satria zany le andro apetraka antsika hoe amin'ny adevitra amina resaka ny olona mifaritra agny nefa mijaly tegna mijaly ankoatra ny fatiantoka ara-toekarena ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny zava-misy ankehitriny raha minimanao be marena ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana fitadiavam-baolana sy feonana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha izay nitoto-saina teny Ivandry io arivo io hatramin'ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana ora telo taoriany nanomboan'ny fivoriana tsy mbola nisy ny maromaritra iraisana teo amin'ny rotonta arak'izay dia nisy moa tamin'ity androan'ity nidinika ny arahan'ireo mpandraharaha sy ny fitondram-panjakana nentina ny tadiavana vahaolana mahakasika izay olana samihafa manodidina ny siam-piariana lavanila izay saingy tsy nisy hevitra tapaka moa zany tsy nisy marimaritra ny raisana tao anatin'izay tamin'ny fitora teo vao tapitra izay fifambidinian'izay ary iverina amin'ny alarobia ho avy zao indray ny fifambidiniany rotonta ao anatin'izay fa miato avokoa amin'izao fotoana ny asa rehetra mikasika ny vato ho ny mpandraharaha malagasy misehatra ao anatiny io siam-piariana iray io tsy ekena ho izy ireo ny fampiarana ny droit de sortie izay 20 isanjato amin'izao fotoana izao ireo mpandraharaha izay nanao antsoaviny amin'ny ampiatony petra ny raisiny io ka irosona amin'ny fifampidiniana ihany koa hitadiavana ny marimaritra iraisana ao anatin'izay ka eton Andriatsilavo tsy ekena ny fandoavana ny droit de sortie 20 isanjato amin'ny fanondranana vato makany ivelany izay niatra nanomboka ny 13 janoary lasa teo hoy ireo mpandraharaha misehatra ao anatin'izany namoaka fanambarana miaraka taorian'ny fivoriana nataon'izy ireo androany vokatr'izay nanapa-kevitra izy ireo fa miato avokoa ny asa rehetra mikasika ny vato eto Madagasikara miainga avy any amin'ny mpitrandraka ny any amin'ny mpanodina ny any amin'ny mpanondrana ary ny any amin'ny varotra eto an-toerana voakasika mafy ao anatin'izany ny fanondranana satria eo amin'ny lafiny fanondranana indrindra no misy an'io droit de sortie io raha somary asianay fanazavana kely ny mahakasika an'izay olana zay miatra amin'ireo mpisehatra ireo dia nisy mifanapahan-kevitra ny raisiny mpanondrana fa tsy vidy vato voahodina intsony ny mpanondrana raha tsy misy ny fiantona atao mahakasika ny droit de sortie io ny antony dia tsy zaka intsony izany tatao ketra na tatao nahaba mbola apetraka ao anatin'ny sewa-piariana izany satria ireo misehatra ao anatin'izany dia efa mandoa ara-dalàna tsara izay vola rehetra tokony ho alohany ao amin'izany sehatra rehetra zany na any amin'ny etra na any amin'ny aba na any amin'ny obligation sociale mangataka fampiatona ny fampiarana io taotao-ketra io araka izany ireto mpandraharaha ireto ary mangataka ihany koa nisy ny fifampidiniana hitadiavana vahaolana ny fanaraka izay arak'ireo sehatra ireo misy ny fikambanany exportateur zay tena voakasika manokana io fikambanana io nangataka hoe andao aloha tsy anao exportation mihitsy satria tsy efa raha malala fa tsy zaky zany tsy ho zaky zany ary andao aloha tsy anao tsy afaka hijanona kosa nefa hoe tsy anao fotsiny satria sy ampiarina io mamelona olona maro io dia zay mahatonga anay mangataka indrindra ny amin'ny rahaponiny andrimatoa lehibe mifahaditseranana mba ampiatona aloha ampiatona ny fampiarana an'io lalàna io ary mba hirosona ny any amin'ny dinidinika ahafahana mijery hoe ohatrany ahoana ny anaovana ny rafi-panovana mahakasika an'ilay lalàna zay mahakasika ny droit de sortie io manodidina ny 1.7 miliara ariary ny volana ampitiriny fanondranana renak'ibony tany teto amin'ny firenena ny taona 2024 hoy ny ao anivon'ny FOM na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy ireto farany izay fananeho ny heviny ihany koa ary tsy manaiky ny fampiakarana io tatao-ketra vaovao napetraka io maro loatra ny tatao-ketra sy ny abahalaina amin'ny seha-piarena renak'ibony tany hoy izy ireo ka tsy zakaintsony aty aoriana hijanonao anatin'izay tontolo ny toekarena izay hatranisika fa mahakasika ny mpisehatra ny banky kosa indray dia teboka maro amin'izao fotoana no angatahany banky isan'ny tokony fifambidiniana ny banky foibe Madagasikara
isan'izany taux de facilité de prêt marginal na ny tanjana-bola tokony alohan'ny banky raha miroso amin'ny findramam-bola eo anivony BFM izy ireo anatin'ny fanatanterahana ny asa ny fafana mindram-bola amin'ny tany ambany izay efa nanaova ny ivitoerana fampindramam-bola madinika antso tamin'ny banky foibe ihany koa nandritra ny taona maro fanatsarana ny fandrarana rabola eto Madagasikara. Taorin'ny nandraisan'ny governoran'ny banky foibe Madagasikara ny toerana ara-pomba ofisialy nandritra ny fianianana ny fahatelo ny volana febroary lasa teo namerina ny fangatahany amin'ny tokony hijerena ny teboka maro marary ny sehatry ny banky ny teo anivon'ny APB na ny association professionnelle des banques isany nanaovan'izy ireo tsindrim-paingitra manokana ny makasika ny taux de facilité de prêt marginal na ny tanjana-bola tokony alohan'ny banky raha miroso amin'ny findramam-bola eo anivon'ny banky foibe izy ireo anatin'ny 420 ora amin'ny ankapobeny. Io tanjana-bola io izay nahitana fiakarany hatrany raha tany amin'ny 7 faingo 200 izany ny volana novambra 2020 valy faingo 900 ny volana oktobra 2020 ary tafakatra 10 faingo 100 ny volana oktobra ka nipetraka ho sakana ho an'ireo banky amin'ny fampivelarana ny sehatra ny fahafahana manao ifindramam-bola amin'ny banky foibe amin'ny tahambany io ihany koa izay andrasany ny fitoerana mpampindram-bola madinika. Io manko ohatran'ny zavatra rehetra ihany hoe rehefa mividy zavatra ianao any amina arakaraky ny toerana ividiananao an'ilay entana nefa hivarotra ianao rehefa avy eo dia arakarak'izay koa ny masokarena ataontsika mahitsitsotsotra ohatr'izay ilay izy. Ho anay zany hatreto aloha ny microfinance zany mbola somary sarotsarotra ny azahoanay famatsim-bola mivantana avy any amin'ny banky foibe Madagasikara. Dia zay zavatra izay no anisan'ny tena ataoko hoe point anankiray be izay heverinay fa tsara amafisina zany sy anokafana an'izay ifampiresahana eo anivon'ny banky foibe Madagasikara zay dia mba ahafahany microfinance rehetra mba misitraka ihany koa famatsim-bola avy any amin'ny banky foibe mihitsy satria raha izay no misy dia mety mba afaka mampidina kokoa ny zana-bola zay alefa any amin'ny mpanjifa zany zay rehefa orina. Dia zay zavatra zay no tena zavatra tena tiana horesahana bebe kokoa zany eo anivon'ny banky foibe zay ressource financière zay faran'isaka hoe liquidité tena manana liquidité betsaka ny microfinance raha ny ankapobeny ilay niresahana. Hatreto tsy mbola nilaza mazava ny paikady manoloana ny fanarenana ny politika ny vola sy ny système financier ankapobeny ny firenena mandritra ny 5 taona hitantanany ny gouvernoran'ny banky foibe ny vahaolana manoloana ny fanambola malagasy sy ny fisonotry ny vidim-pianana no nambara no natao lahara-pamena ny manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fijerena ny teboka marary ny banky sy ny fitoerana mpampindram-bola madinika izay tokony ho jerena akaiky noho izany miatraika amin'ny fiainam-bahoaka maro indrindra ny mpandraraha madinika sy ireo tantsaha izay mila tohana ara-bola ahafahana mampiroborobo ny izay ampiarina. Fa makasika ny disadisa eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy izay tsy mbola miravina hatramin'izao kosa indray dia mitaky ny amerenana ny fividianana ho filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ny fiangonana. Ireo mpino izay tarihan'ny pasteur Gilbert Naivoarsoa araka ny fanambaranany izay nataon'izy ireo omaly teboka maro no nasongadiny nandritra izay. Lohalarana ny fanatsarana ny fanilikiliana amin'ireo mpino sy ny fanesorana ireo mpanao politika izay mitsabaka amin'ny raharaha tokantrano fiangonana Jesosy Mamonjy amin'izao fotoana izao. Tsy lahara-pamehana ho an'ny filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano amin'izao fotoana ny fandravonana ny korotana misy eo amin'ireo sampino hoy pasteur Naivoarsoa Gilbert omaly alahady korotana izay tsy nahitam-baolana hatramin'izao antony tokony hamerenana indray ny fividianana izay ho filakevim-pitantanana vaovao eo anivon'ity rafitra ity. Ny zavatra takinay zany araka izany voalohany fanafoanana voka-pifidianana faran'iny ho tsy manan-kery na annulation de l'élection. Faharoa famerenana ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny filakevim-pitondrana na ny CA sy ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny bron'ny vondrombeny pastera na BCP bureau de collège de pastera. Araka izany manao antsoava mpitondra fanjakana ireto mpino sy hitaka izay tariany pasteur Naivoarsoa Gilbert ireto mandray fanapahan-kevitra manoloan'izao. Manao antsoa ho an'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ina moa no antso ataoko aminao mba manoloana zao zava-misy fanilikiliana anay izao. Izahay tsy afaka miditra ao Akorondrano fa Korontany na Korobaina amin'ny Emoreg sy ny sisa zay miditra ao savaina tahaka an'ireny tsy tompony ireny fa tahaka ny olona isoloky na angalatra.
marina nefa président fa izahay zao de vahoaka marobe de marobe noho izany Andriamatofilo ajaina mangataka aminao zay mba ome toerana malalaka izay marobe voilikilika ireo iarahanay mivavaka. Hanamafy ny antsika fitakiana ireo mpino tsy mankasitraka ny valim-pifidianana raha tsy misy vahaolana roso manoloana izao fisaraham-bazana eo amin'ny sampino izao. Vahaolana izay heverina fa hamany olana misy eo amin'ity fiangonana Jesosy Mahonjy ity. Nidisadisa teo amin'ny fiangonana ny 7 febroary 2024 tsy ahivana no nanakatona tanteraka ny fiangonana Jesosy Mahonjy noho ny olana ny tranga. Taorian'izay namoaka tondrozotra nokafana ny fiangonana ny fanjakana ary nametraka fepetra hafana mikarakara ny fifidianana izay ho filohan'ny fiangonana. Ny taona 2024 niroso tamin'ny fifidianana ka nivokatra io fifidianana io no tsy ekeny ny mpino sasany hatramin'ny androany mahatonga azy ireo hangataka ny hamerenana izany indray amin'ity taona 2024 ity. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety anaty doka fohy ny resaka tsao amin'ny tambazotra tserasera indrindra ny mandidina ny Covid-19 sy ny vaksiny fanefitra ho amin'izany io ihany koa ny fanafihana mpandraharaha iray tany Toliara ny maraina teo tokony tamin'ny valora ampany amin'ny vaovao misongadina. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raiky ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFill Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vaingany any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamenina ny arabatra ny tombo kilasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity isantarantsika izay. Mizara roa mazava ny olona raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao no asiteny amin'ny resaka fampiasana finday. Ao raha izay tsy afaky ny miaina raha tsy misy finday indrindra ny eto andrenivohitra. Ankilan'izay ireo izay tsy mbola tafiditra anatin'izay fiainan'izay mihitsy ny fampiasana ny finday ny ankamaroan'izy ireo izay mivelona any amin'ny tontolo ambanivohitra. Indrindra lavitra ny teknôlôjia ho ny mpandalina fiarahamonina iray nantonony ny mpanao gazety tamin'ity anio ity ny fanadihadiana izay natao indrindra ao anatin'ny andro maneran-tany ho amin'ny tsy fampiasana finday tamin'ity androan'ity ny alarana Efson. Misy karazan-droa ny olona raha ny eto Madagasikara manokana no resahana amin'ny resaka fampiasana finday. Ao ireo izay tsy afaka miaina raha tsy misy ny finday indrindra ny eto amin'ny tontolo andrenivohitra. Ao ireo tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fiainany mihitsy ny fampiasana ny finday izay tena hita eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny malagasy drindradrindra fa reo izay atao hoe any ambanivohitra sy reo izay sokajin'olona sasany raha tsy mahita maso sy miresaka tsy mety aminy. Izay ny tontolon'ny malagasy amin'ny ankapobeny dia mety maivana aminy. Nisy fotoana nanandramana an'izany mihitsy hoe miantso olona dia manome consigne na manome baiko amina telefona fa tsy ohatra n'iny mihitsy ny fandraisana azy rehefa any dia ihany ka alony kokoa tena mahita mivantana izany fa misy sokajin'olona tokoa aloha izany tena tsy afa misaraka amin'ny telefona mihitsy efa lelazaina hoe miankin-doha addict amin'ny telefona. Le raha tsy mitondra telefona dia hafahafa be. Taloha moa iny tsy telefona fa ohatra kitapo na poketra na zavatra ohatran'izany misy an'izany foana amin'ny olombelona dia rehefa tsy mitondra an'iny dia ohatran'ny hafahafa satria efa lasa fahazarana ary ilay izy. Maro ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana ny finday raha tsy ilaza afa-tsy ny fisolokiana. Ankoatra izay miteraka elanelana eo amin'ny mpiara-monina sy ny fianakaviana ihany koa. Ny fiankinando betsaka loatra amin'ny finday raha ny fanazavana ireo hampandinika ny fiarahamonina.
ilaina ary zava-dehibe ny fifampikasoana sy ny fiaonana ary fanazavana hatrany. Ny lafy ratsiny akoatra le volazantsika le hoe fiakinan-dojo ary lasa tsy ny olombelona zany mila mifampikasoka, mila mifankahita, mila maheno an'izany feo natoraly zany, mila maheno an'izany feo authentique zany tsika acoustique ozy fiteny dia manatsara ny fiarany fifandraisana, io fifandraisana amin'ny havana io na ny samy olombelona. Dia tsapa be zao hoe manomboka tsy ampy tsony le fampikasoana amin'ny olona, lasa ohatrany hoe superficiel le fifandraisan'ny olona fa tsy tena lalipaka, satria ny sentiment, ny fihetseham-po, ny avesatra sy ny alalany sy ny lanja ny fihetseham-po ao aminatin'ny fampiresana tsy tsapy iny indraindray rehefa any anaty telefona. Indraindray raha moa zany mbola miaina koa iny rehefa SMS no alefanao somaiso zavatra lasa miamaivana le izy. Saivina androany ny andro maneran-tany ho an'ny tsy fampiasana finday. Fitaovan-tserasera isan'ny ireo hobby mpampiasa indrindra manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny amin'ny finday na ny telefona. Na izany azy, ilaina ny fahafehezana ny fampiasana ity fitaovan-tserasera ity isoroana ireo fahavoazana mety ateraka izany na ara-toekarena na ara-pahasalamana na ara-tsosialy. Fehiny dia ilaina ny finday saingy atony zavatra rehetra dia misy hatrany ny lafy ratsiny amin'ny fiakinan-doha loatra amin'ny fampiasana ny finday. Fatahotra, tebiteby, fisalasalana ireo no ateraka ny fiparitahan-tsao amin'ny tambazotra ny tserasera indrindra mahakasika ny Covid-19 sy ny vaksiny fanefitra amin'izay hoy ny teo anivony ONG iray. Nisy arak'izany famelabelara-kevitra na raha na hevitra mikasika ny voka-pikarohana momba ireo tsao miparitaka amin'ny tambazotra ny tserasera ireo. Tanjona tao anatin'izay ny ahafahana mandray fepetra manoloana ny zay fisina tsao sy ny maro hafa izay. Vokatra tsy maro no ateraka ny fiparitahan'ny tsao mikasika ny valanaretina Covid-19 eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivony ny ONG SID. Ny tsao mikasika ity valanaretina ity amin'ny tambazotra tserasera samihafa izay miseho amin'ny endrika maro raha ny fanazavana. Mahafaty le vaksiny tsy mandaitra dia le vaksiny manana fitraikany be indrindra ho an'ny vehivavy. Izay zao ny tena karazana tsao momba vaksiny. Dia ny resaka témoignage indray dia eo amin'ilay hoe zavatra tsikaritra zany dia hoe be dia be ny olona anisan'izany ireo manampahaizana sy ireo professionnel ny resaka santé milaza hoe aza manao vaksiny, convaincre le olona antaninay zany hoe aza manao vaksiny ozy izy. Zany hoe misy ihany zany ao anatin' zareo le tena mpisehatra ao anatin'ny resaka santé lasa manao obstacle akory zareo ireo amin'le resaka fahombiazan'le vaccination. Nanomboka ny volana Novambra 2020 hatramin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo, miisa 520 ny tsao vao marina mikasika ny valanaretina Covid-19, raha toa ka miisa 740 ny tsao hita tamin'ireo tambazotra tserasera samihafa, ny 720 tamin'ireo tsao mikasika ny vaksiny, ary ny 770 tamin'ireo tsao ireo no voalaza ho mikasika ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Nandritra ny More Reflection Day natao tsitsiny tsahavola, nisy ny famelabelara-kevitra na ranona hevitra nataon'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana, ny serasera sy ny maro hafa mikasika ny voka-pikarohana manoloana ny fiparitahan'ny tsao. Isan'izany ny tsao momba ny valanaretina Covid-19 amin'ny tambazotra tserasera. Vokatra andrasana amin'izany ny andraisan'ireo mpitondra andraikitra sy fepetra entitra amin'ireny mpanelo tsao eto amintsika ireny. Fananome mari-pakasitrahana amin'ny tetina 200 tapitrisa ariary ho an'ireo mpilalao staff nandrafitra ny bary atsanina tamin'ity androan'ity ny vondrona Telma. Nanome voninahitra ny fotoana ny mazovoan'ny Algeria eto amintsika raha i coach Roro kosa no nitondra ny teny fisaorana tamin'ny fanohanana goavana azon'izy ireo tamin'ity androan'ity. Onona saina. Taorian'ny vahoaka malagasy omaly noraisin'ny vondrona Telma indray teny andraharo tamin'ity androan'ity ny bary asanina. Fotoana izay nanolorana mari-pakasitrahana ho azy ireo ka prime mitetina 4 tapitrisa ariary isan'olona anatina carte visa M-vol izay mitotaly 70 tapitrisa ariary miampy finday Samsung A22 ary abonnement internet mandritry ny herintaona no azon'ireo mahery fon'ny firenena. Ny fisaorana anareo amin'izao dingana vitanareo zao satria mitondra avo ny sainam-pirenena malagasy anareo ary namelombelona indray ny ampom-pirenena misy eo amintsika malagasy. Tenareo zao zany zao dia tena ohatra velona afaka
ampiasain'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny malagasy rehetra hoe rehefa misy ny finiavana, rehefa misy ny ezaka dia afaka tonga amina tanjona miaraka avavo kokoa. Dia misaotra anareo amin'ny anaran'ny mpiara-miasa, misaotra anareo amin'ny anaran'ireo client mpanjifa Telma manerana ny Madagasikara. Ny asa, ny ezaka ary ny fitiavana no nahazahoana ny vokatra hoy Coach Charoro izay nisolo tena ny ekipam-pirenena nitondra ny teny fisaorana. Ny volonté dia fisaorana mitafitafo hoan'ny Telma satria ny zatra natao Telma dia risky biby hoan'ny mpilalao, hoan'ny staff mba hanao zavatra tsaratsara kokoa. Zava-dehibe satria talohan'izao dia efa niresaka teo amin'ny moto DG zay tany Constantine dia fa nilaza izay rehetra izay motivation ilaina foana ny motivation amin'ny mpanao sport. Ino ny azony natao, ino ny zavatra vitanay tany iarana tsiny ihany raha ohatra somary misy fahatsofanatenana tanora manasa-dalana satria reo dia tsorona lisy fa nohan'ny mpilalao na hoanay mpanazatra indrindra ho manokana exceptionnel ny andro iny trakifa daholo izy zavatra beton ferenay izy risy zay fa niezaka sy nanarina misaotra tokoa. Itoyatra ny fanohanan'ny Telma Madagasikara ny kitra malagasy raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no hoentsika mitodo vetivety any Toliara ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny antoerana amin'izao fotoan'izao mpandraraha iray indray tamin'ity androany ity no lasibatry ny fanafiana amin'ny tampiadiana ny maraina teo tokony tamin'ny valora voasambotra ny ray tamin'ireo olona telo lahy nahavanina ny aloza rehefa natolotra ny manam-pahefanakolo Toliara. Raim-pianakaviana mpandraharaha iray misehatra amin'ny fanangonam-bokatra no nisy nitifitra tao anaty fiarany androany maraina tamin'ny valora tetsy andaboly raha iny handeha hiantsena iny. Jiolahy miisa telo no nanao ny fanafiana raha ny fanazavana ka ny roa amin'izy ireo samy nitondra basipoleta. Sizera raha avy bakagny. Aby sizera tsy mola ny dite antragno ao. Fa amin'izay zahay mipaika amin'ny valo handeha hiboaky. La tobily amin'izay mitsanga amin'ny malida zay ao. La nandeha raha la nagnoniondra nagnaniky. I raha loaloha ety mahery direction tany isako menaka tsegna sany naodegny raha toilany siany menaka. Vitany siany menaka regny miakatsy. Potitsy olo rey baka antegnana telo lahy manday PA iaby rozy hoe manday PA. Da nanao an'izao la nataony rafaly raha ao. Taony rafaly misy pagné zay magnagnaty tobily ao. Pagné matevy regny igny am'izay zany nailotsilotso nanahaka an'io pagné aminay raha itery satria anao ampela zay agnilako ato koa. Dia nahodegny fa mandry manahaka an'io nahoatifitsy azy eto an'io. Lasa amin'izay ilendreto boka amin'izay anakilahy koa baka antegnanay roa. Direct sinambony raiky ilay sinambony finofinilinga lantany ao. Efa manaraka fitsabona ilay mpandraharaha amin'izao ary tsy misy atahorana ny fahasalamany. Na izao tranga palemana izao niantso ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo hijery ankaiky ny toedra raha toy izao. Moa izy tegna azy fa rozy fanjakana raha eo andro midi ka rozy fanjakana ro mahay an'io olo voasambotsy agny ka fomba koa ro magny tsy ahozandrozy an'igny olo manongona aniky izao haindrozy io rozy fanjakana mianka amin'io fa laha raha tsy natrara olo i tsy sarotsy moa ndra ny voatify tsy matenga ho nanao koly olo tratsy. Iray amin'ireo jiolahy ny voasambotry ny fianakaviana ary efa natolotra ny manam-pahefana efa eo ampikarohana ireo namany ny mpitandro filamenana amin'izao. Avy any Toliara dia andao hiazo any Anosibe fa hijanona ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany. Vehivavy 12 na 13 taona no miara-miasa amin'ireo jiolam-panendaka vazaha. Anosibe Elville amin'izao fotoan'izao ny farany herinandro teo. Lehilahy mpanendaka miisa 2 ihany koa no saron'ny zandary ary manentana ireo ray aman-dreniny. Anaramaso ny zanany izy ireo anatin'izay ankoatr'izay Cameroun iray no nahatratrara ny faditseranana zava-mahadomelona mahery vaika. 10 kilao tao amin'ny serana ny mpiara-manidy natao Anosibe. Gaëtan Andriatsilavo. Fomba fiady hafa no ampiasain'ireo jiolam-panendaka ireo vahiny mpizahatany tonga mitsidika ny Anosibe. Miara-miasa amin'ny tovovavy mbola tsy ampitaona izy ireo ahafahany manao ny asa ratsiny. Rehefa natao ny velam-pandrika, lehilahy 2 no sarony zandary ka ny ray amin'ireo avy any Atsiranana. Tao amin'ny fokotany Ambatoloka sy Dar es Salaam izay faritra tena misy ireo mpizahatany no nahatratrarana azy ireo. Rehefa misy vazaha zany hitan'ny arahandreo avy afara dia alaindreo forcé zany le téléphone dia passer namana avy afara izy iny dia jusqu'à amin'ny zaza minera
vehivavy tena mbola kely regny. Anao zany tsy maharaka an'izay dia very ilain'ireo amin'le lehilahy ihany. Ka tratra zany zareo io ka anisan'izany Roms, ity Roms ity zany avy any Dego fa tonga eto Dar es Salaam. Dia hanao an'io zavatra io dia misy Razafy Sylvain D Black, io zany tompo-tanàna karazany manao guide zalahy zay manafitra olo ho antsika raha aman-dreny. Raha ny zaza vehivavy telo ambin'ny folo taona miboaka andro alina naman'ireo tanora lehilahy reo atako fa misy fuite de responsabilité zay zavatra zay ka tokony mba handray andraikitra antsika raha aman-dreny rehefa tsy tanao ao an-trano zany zanakanao dia tokony mba mailo fa zao zavatra zao zany zavatra misy ao amin'ny fokontany Dar es Salaam. Tambazotra ireto mpanendaka vazaha ireto raha ny fanazavana. Antony, maka ny findain'ireo mpizahatany vahiny izy ireo ary efa misy olona hafa mpivarotra ny entana azo. Ankoatr'izay, vitan'izy ireo ihany koa ny maka vola ao anatin'ny finday izay azo ao anatin'ny 420 ora na inona tambazotra ampiasaina amin'ny puce. Nanamafy ny mpitany filaminana fa misedra olana manoloana ny firongatry ny mpanao asa ratsy ao an-toeran'izy ireo. Isan'izany tsy fampin'ny olona sy ny fitaovana ary tokony apetraka ihany koa ny caméra de surveillance amin'ireo faritra ahitana tranga matetika. Tsy ny fanendahana ihany, mpandeha tamin'ny zotra-piaramanidina ny Ethiopian Airlines ny 4 febroary 2024 lasa teo no nahatratrarany ireo mpiasan'ny fatontserana na zava-mahadomelina mahery vaika 5 kilao tao amin'ny seranam-piaramanidina Nosbe. Nafeniny ilay Camerounais tao anatin'ny kojakoja-piarakodia ireo zava-mahadomelina ireo. Raha nitatotra azo tamin'ireo mpiasan'ny fatontserana natao Nosbe, ny ainga avy any Douala Cameroun io mpandeha io ary nifindra tao Addis Abeba alohan'izao natongavany tao Nosbe izao. Ireny le hoe mila mitandrina foana satria tsy kely lalana tokoa ny ratsy amin'ny lafiny zavatra rehetra eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fa niteraka savorivory tao an-tsalova omaly ny taditra diso nataon'ny mpitandro ny filaminana. Mahakasika ilay olona iray voatifitry ny miaramila tany an-toerana hoy ny solombavam-bahoaka. Na izany na tsy izany, efa milamina ny toedra raha amin'izao fotoana izao saingy nanentana ny mpitandro ny filaminana hatrany. Anao ny asany araka ny tokony ho izy ny solombavam-bahoaka. Olona iray voatifitry ny miaramila no ny andohany ny disadisa. Omaly tokony ho tamin'ny 5 ora maraina. Jolay iray mpanakandalana avy amin'ny foky iray ao Atsimon'Nosy no lavy ny balany miaramila rehefa nanakana azy ireo teo amin'ny 4 kilometatra miala ny distrikana Antsalova. Nisy ny fisavana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ity Jolay ity ka hita nandritra izany ireo fanafody gasy toy ny moara miisa 8, lamba mena sy ny maro hafa. Tranga namohaniny avy eo anivon'ny polis-pirenena ao an-toerana tatitra izay nodison'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Antsalova. Novaina tsy araka ny tokony ho izy ilay tatitra raha ny fanazavana. Mahakasika ny tatitra izay natao ny polisy omaly satria komisera sy tao an-toerana fa tagny amaity rano dia misy mpisolo toerana tao nanao tatitra izay sy tokony ho izy fa resaka alahelo toerana arahelo intérêt no nandefasana azy satria ny asan'ny polisy reo ao Antsalova ny kamaroany dia manao sécurité agny amin'ny karera. Dia raha fa nandeha reto miaramila reto niaraka amin'reto mpiango vato reto satria mpiango vato koa mba niangavy niaradia tamindreo dia nieretseretin'ny polisy reo fa hanao sécurité agny amin'ny karera reto miaramila reo hanika raha fa niseho igny zavatra ny fandonana ny olona sy miaramila tao dia novaina ny version taty ambony hoe miaramila isy korta mpiamby vato mpiango vato dia nitifitry olo sy manatsiny. Dia zay no itsihako eto fa diso zay tatsy nalefany polisy zay fa ny tena marina dia nisakana reo miaramila reto reo io olona io. Miantso ny firaisankina ny mpitandro ny filaminana telotonta andravina ny disadisa sy ara-entana ho amin'ny fampandriana fahalemana ao anatin'ny distrikana Antsalova araka izany ty solombavam-bahoaka ity. Toko tapako ivalagny mitongila zay tsy mety renina ary zay misy ny iresahako eto miangavy ianareo mpitandro filaminana zay iatiheranay vahoaka fa tsy tokony tsika no ifanao zavatra tokony ohatran'izany indrindra sika ao amin'ny distrikny Antsalova. Zaho ndraiky tsy dia magnome tsiny firy satria ny responsable ny commissaire tsy tao fa ny olo mpisolo toerana tao ka mety taitra izy satria tsy piseho aminy zay zavatra nisy tao dia tsy dia magnome tsiny nefa na zay na sy zay matoa anao fa mpisolo toerana dia fa tokony hahay ny zavatra tokony anaovatatsy. Ka eto zany dia manetana nareo ao amin'ny distrikny Antsalova nareo force telo mitambara
oray zay mitavatra ho ny vato zay misaraka fazy tsy aivina saika hitana fanakanan-dalana toy izao matetika ny lalam-pirenena RN8A anelanelany tsy analoko sy antsalova nisy manoloan'izay ny fanapa-kevitra noraisiny avy eo anivony ny OMC mikasika ny fametrahana mpitandro ny filaminana telotonta mifandiby manao asa fitsavana amin'ity lalam-pirenena ity ankilany efa milamina ny toedrarà mikasika ny fisiny ho taritra diso eo amin'izao fotoana raha nambarany ity solombavambahoaka ity hatrany dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity nitrangana ororon-tany mahery vaika tamin'ny amardre fito faingo valo tao atsimony Turquie sy Syrie Malial anjaton'ireo namony Inde raha toka anarivo ndreo naratra mafy araka ny tatitra navoaka ny manam-pahefana tany antoerany olona mahery ny enjato atreto no fantatra fa namony ainy vokatry ny hororon-tany mahery vaika niseo tao atsimony Turquie sy Syrie Malial ireto firenena roa ireto izay mifanolabody rindrina raha teo ankoatra ireo namony ainy maro ihany koa ireo naratra mafy ary nitondra takaitra vokatry ny fianjairan'ny trano sy ny maro tsy voatanisa raha ny fantatra androany no nanomboka ny famonjena ireo mpona ao antoerana ny sapana mpamonjy vona ampina ireo mpitandro ny filaminana antotanisa vonjamaika ihany io navoaka ny tompon'andraikitra any antoerana io fa mbola maro ireo olona tavela any ambany ny korotam-bato vokatry ny fianjairan'ny trano vomaika hanasarotra ny asa ihany koa ny fisian'ny ranomandry sy ny fidinany maripana any antoerana ho an'ireo trabona sy ireo tsy manan-kialofana vokatry ity ororon-tany ity nambaran'ireo mponina fa tena nihery vaika ty ororon-tany nitranga ho Malial ity ka sarotra ho an'izy ireo ihany koa ny nanavitra ny tenany manokany ny antso ny fanampiana iraisam-pirenena araka izany mpitondra ao antoerana mba hamonjy ny vahoaka noho izao loja voajanahary niseho izao ampiasaina andro manala ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny sapana mpamonjy vona anao ny fikarohana sy ny famonjena ireo izay tototry ny tany dia izay ihany koa no hoentina mamarina ny fampahalalam-baovao ho any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tomboko lasy tongo vavy miloma tompoko Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.